Ny Église évangélique Chaîne dia manolotra ho anao fotoana ho an'ny vehivavy misabotsy 29 octobre ao amin'ny Palais des Sports miaraka amin'ny révérend Fara Andrenarivo. Fidirana voalohany amin'ny iray ora, ampody anao avy amin'ny fahababoan'Andriamanitra. Fidirana faharoa amin'ny 3 ora, anisy soa anao mihoatra ny taloha izy. Famaranana 7 alahady 30 octobre ao amin'ny Palais des Sports, anasana antsika rehetra tsy hakanavaka miaraka amin'ny Bishop Patrick Andrianarivo mitondra ny lohahevitra hoe diloilo vaovao. Misy fidirana telo ny maraina amin'ny 9 ora sasany, amin'ny 7 ora sasany ary amin'ny 10 ora sasany. Ny hariva kosa indray amin'ny 2 ora sasany. Amboardian'izao ary ny fandaharam-potoananao tongava manana anjara fa tsy afaka antsiova ny fiainanao, tsy mitory tsy misy porofo izahay. Ampifaliana tanteraka ny entiko miarabantsika rehetra mpijerajana amin'ity an'ity ny tena koa révérend Fara Andrenarivo moa avy amin'ny fiangonana Chaîne no miaraka aminao anaty izao fandaharan'izao ary manasanao ampifaliana sy ampanajana tanteraka anaraka ny fandaharantsika hatramin'ny farany. Manana vaovao mahafinaritra moa za izay atolotra anao androany izay inoko indrindra ho anao izay manaraka ny fandaharantsika dia tena sody asoanao izany. Eto am-piandohana dia te hampafantatra anao fa manana fotoana miavaka tsika ao anatin'ity volana oktobra ity ihany, izay fotoana izay antsoina hoe famaranana moa izany maroana koa ny 7 alahady. Ny 7 alahady moa dia fotoana iray lehibe izay atao fanao isan-taona ao anatin'ny fiangonana ary matetika dia ao anatin'io fotoana 7 alahady io no ahafahan'olona mahita fiovana kasika famangina fiovam-piainana kasika an'Andriamanitra amin'ny lafim-piainana rehetrarehetra izay ataon'Andriamanitra moa amin'ny lafim-piainana rehetrarehetra amin'ny fiainan'ny vahoaka izany. Tamin'ny farany teo moa izany nahafinaritra nisy vehivavy anankiray izay vao tamin'ity anandro ity nanantona anako hoe tadidinao ve sa kosa izy dia sarotra ihany aloha mahatadidy olona be dia be fa niteboka tiako hatongavana dia ity ozy izy hoe za ozy izy anisan'ny ray tena nitomanizako dia mba hiovan'ny vadiko satria za ozy izy tena hoe tena somary nijaly ihany atao anaty tokantrano satria ilay rangazany sady mamono no sady tena hoe tsy manome voly tena manao izay tiany mijakajaka manao izay tiany dia nisy fotoana sisy tena tsy zakako intsony ilay izy satria sady tena hoe tsisy fiainana vanona mihitsy dia nisy fotoana ozy izy alaim-panahy tamin'izany fotoana andro izany mbola tamin'izy mbola tsy mivavaka dia farany izy nitsoaka nefa ny fitsoahana moa tsy vahaolana fa nandrapahatonga anazy amin'izay ny zavatra nahafinaritra atao anatin'ilay izy dia tao tonga tamin'ny fotoana izay antsoina hoe 7 alahady tahaka izao izy dia zavatra nitranga dia izao tonga tao anatin'ilay fotoana izy satria tamin'izay zany ilay vadiny no anisan'irey ohatrany hoe tamin'izay fotoana izay ohatrany hoe naporisika satria ohatrany hoe liana zany tamin'ny alalan'ireny afisy ireny ilay sary izay apetadrindriny ireny mikasika ilay fotoana lehibe ity dia voasarika izy dia hoe ndao mahakany tamin'izany ilay vadiny zany no anisan'irey nahita ilay afisy teny tarika. Efa tonga tao anatin'ny fiangonana izy tamin'izay fotoana andray arak'ilay filazan'ilay vehivavy dia hoe teo loko teo izy teo aloha teo fa zany hoe tsy dia tena tadidiko loatra moa izay fa tonga tao anatin'ilay fotoana faharoa amin'ilay 7 alahady izy satria moa ilay 7 alahady dia alahady anankifito dia fotoana ilay faharoa amin'ilay 7 alahady zareo tonga niaraka tamin'izay dia nanomboka tamin'izay ozy izy dia nisy kasika tamin'Andriamanitra amin'ny fiainanay. Zavatra nitranga ozy izy tao anatin'ilay fotoana ianao ny teny ozy izy hoe hiova ny fiainanao nisaotran'izany dia nikasihan'Andriamanitra izay ary nitory teny rehetra dia ohatrany hoe natao anay fotsiny satria dia niresaka taminay Andriamanitra nanomboka teo ilay vadiko ozy izy dia niova tanteraka ary ankehitriny izy izao sady tena mirehatra indray amin'ny famponan'Andriamanitra afaka tanteraka amin'ny fatorana. Hitanao misy zavatra be dia be mitrangana nandeha moa izay fotoana 7 alahady ary mbola te haporisika ianao satria raha mbola te hanatrika ianao mbola tsy tara ianao fa mbola mana fotoana maromaro vitsivitsika mialohan'ity fotoana famaranana ity satria ny famaranana dia amin'ny alahady fa 30 volana oktobra ho avy izao izany hoe io fotoana io moa izany dia fotoana lehibe ny amin'ny Palais des Sports izay manana lohahevitra ty 7 alahady ity moa izany isaky fotoana 7 alahady moa dia misy lohahevitra foana ary nresakitsika tanatin'ny fotoana 7 alahady tao anatin'ity fotoana ny 7 alahady indray matio hoe resaka ny famezan'Andriamanitra fa ao anatin'io famaranana io dia isy lohahevitra izay manokana natokana n'io alahady io hoe anositra diloilo vaovao anao Andriamanitra miomana satria afinaritra ny fotoana azoko antoka tanteraka fa nova tanteraka ny fiainanao. Ilay alahady io misy fotoana 3 maraina amin'ny 9 sasany
avary sasany maraina fidirana faharoa ary ny fidirana fahatelo amin'ny folora sasany ny ariva kosa dia fotoana ambony sasany ary tena mampirisika anao dia zao dia amboariny programme anao afinaritra ny fotoana ary tsanenenanao mialohan'io 31 nefa dia mbola misy fotoana lehibe zay fotoana 29 oktobra moa zany hoe mialohan'io famarana fito alady ny alady fatelopolo ny volana oktobra io dia misy indray asabotsy aza indrindra no anisandray ho resaka kely vetivety anao mitian'io ity satria ny asabotsy fa 7 ny volana oktobra zay ho avy zao moa zany dia isy fotoana natokana ho antsika vehivavy natao ho an'ny vehivavy rehetrarehetra ho antsika rehetra na sendra mba mandalo ianao eto amin'ny Tananarivo mahita an'izao fandaharana izao na koa hoe any amin'ny faritany ianao mahita ny fandaharana mampirisika anao tongava nisy fotoana tamin'ny maromaro fotoana efa betsabetsaka nanao fotoana fivoriana vehivavy tahaka izao izay isaoran'Andriamanitra ny kasika Andriamanitra sy ny fanovan'Andriamanitra ireo vehivavy maro izay nanatrika ny fotoana fa ity fotoana ity indray dia anasako anao manokana mampiavaka anazy moa amin'ity indray mandeha ity dia isandray dia ny fotoana roa lehibe ao anatin'io sabotsy io misy fidirana voalohany amin'ny 2 ora ka hatramin'ny 3 ora hariva ary ny fidirana faharoa dia amin'ny 3 ora hariva ka hatramin'ny 10 ora hariva izany ny lohahevitra dia tsy mitovy satria ny fidirana voalohany tsika dia resaka hoe hapody ianao amin'ny fahababoana izy hapody ianao avy amin'ny fahababoana izy maro ny vehivavy tena hoe angamba tamin'izy vao mbola nanambady angamba mbola nafinaritra kely mbola mavomavomavo kely tsara ny endrika mahavateny mafinaritra fa ny fotoana izy tafiditra ao tantin'ny tokantrano tsy izay hoe tsy voatery ny tokantrano ny ratsy fa mety hoe tafiditra tao anatin'ny tokantrano izay indrindrindra moa eo ny olana amin'ny olona maro hoe maimaika anambady maimaika tokantrano nefa tsy nanontany an'Andriamanitra dia niteboka dia ity nandrapatonga anazy ilay olona mavokely mandimandina kely lasa mangamangana kely teboka ity koa tongavana anao dia tsotra ao anatin'io fotoana io tsika dia resaka hoe apody ianao avy amin'ny fahababoan'Andriamanitra ny antony tsotra mety tratra ohatrany hoe amin'ny tevay moa izy hoe mety tena hoe tratra ohatrany hoe tao anatin'ny fangejana fatorana fahababoana mety amin'ny endrika maro ianao misy karazany vehivavy mandrakitiana androany mbola tsy afaka foana amin'ny vesatra tamin'ny lolompo amin'ny ratranaty amin'ny alahelo izay vokatry ny fiainana tamin'ny taloha vokatra nataon'ny vady vokatra nataon'ny ray aman-dreny vokatra nataon'ny olona taminy na koa vokatra ny raisiny tamin'ny zavatra nisy sy nitranga tamin'ny fiainana ary mandrakitizy androany dia voahidy ao anatin'izany vao tamin'ny herinandro ity resaka mifampahery vehivavy anankiray izay toy izy hoe zaho izy dia tsy azo mihitsy satria zaho izy izao efa tokony hanambady izy kanefa ndrely mbola miresaka anazy ohatra mbola tovavy mbola miresaka ny adosoa nefa mbola tamin'ny 10 taona lasa eo niteboka satria ny taona efa mandeha kanefa ianao mbola tian'le fiainana sy le taona tian'le fiainana idina any anatin'izany teboka izay efa lasa izany dia tonga ny olona tsy afaka mandroso ka eto ny teboko resaktsika hoe apody ianao avy amin'ny fahababoan'Andriamanitra ary tena vitan'Andriamanitra mety misy taona ianao mety efa manezaka ihany hoe mba hiverina manezaka hoe mba hiverina amin'ny fiainana tsara izay nananao taloha hiverina fiainam-pitiavana mahafinaritra ohatran'izay nananao taloha hiverina an'ilay fiainana tsara na mety hoe stabilité tao anatin'ny fiainam-pitiavana io na tokantrano io na fiainana raboly io fa mety tsy vitany herinao intsony le izy ary eo ny ilainao an'Andriamanitra satria Andriamanitra no manana fahafahana sy hery rehetra ahafahana mampody ianao ka na dia mahatsiaro ianao ohatrany hoe efa babo andevoziny zavatra maro ampahoriany zavatra maro fotoana izao hanafan'Andriamanitra anao ao anatin'ny ten'Andriamanitra izay hitantsika moa ao bokin'ny Ezekely ao dia milaza ny ten'Andriamanitra ozy izy hoe ao amin'ny bokin'ny Ezekely toko fahaenina amby 30:10 ozy maro ny olona eny aminareo ten'izany tanàna Israely rehetra ary honenana ny tanàna ka oriny indray ny efa rava ozy oriny indray ny efa rava taonao mety be dia be angamba ny zavatra rava ny fiainanao rava fifandraisana rava tokantrano rava zavatra maro fa fotoana mety mihitsy ity izay tiako hanasananao hamerenan'Andriamanitra hirestoren'Andriamanitra hamerenan'Andriamanitra anao amin'ny fiainana izay tena araka ny tokony izy amin'izay satria misy amintsika miaina ambanin'ny fiainana normal mianana fiainana efa tsy tena fiainana intsony fa ambany normal ka fotoana izao
anapanao hevitra itadiavanao an'Andriamanitra satria noko fa fotoana izay amangin'Andriamanitra anao. Anasaiko atsika vehivavy rehetra tsy akanavaka, tsisy vidim-pidirana moa io fa misokatra ho any rehetra. Ka mamporisika anao tongava ao anatin'io fotoana io ary mino ahako fandraikasika sy fiovana ianao, na fiovana ho an'ny ankonana io na fiovana manokana, satria mety misy amintsika mety vehivavy tena nirehatra nanompo an'Andriamanitra na ampiasain'Andriamanitra, fa ny fotoantsika mety ela voanteraka na nanambady na ohatran'ny hoe nitady vola na ny asa dia nivadik'olon-kafitsika mandra-pahatonga antsika ilay tsika nirehatra indray lasa nangatsikitsika, nangatsitsika ara-panahy, lasa tsy dia tena navavaka firy-tsony, lasa tsy dia tena niasa ao an'Andriamanitra araka ny tokony izy. Nefa ianao maniry nafinaritra ilay taloha, te hiverina ohatry ny taloha indray ianao, fotoana izao mety tongava ao anatin'io fotoana io. Ny tapany faharoa moa ao anatin'io fandarana izay rahantsika amin'ny sabotsy fotoana vehivavy io dia ny tapany faharoa indray dia lohahevitra dia hoe hanisoanao mihoatra ny taloha izy. Anisoanao izay ao anatin'io baibola ilay Ezekiel toko fa 9:30 any moa nandraisan'izay teny sain'Andriamanitra hoe ozy izy hoe vetivety vakiko aminao, ozy hoe dia ampitombo ny olona sy ny biby fiompy eny aminareo dia hitombo sy hiteraka ireo ary ametrahako mponina tahaka ny taloha any aminareo any, ary anisoanareo mihoatra noho ny tany amin'ny andohanareo ka dia ho fantatrareo fa izany Jehova. Tanao Andriamanitra dia afaka tena manisoanao mihoatra n'izay tany amin'izy izay zavatra rehetra anao taloha rehetrarehetra tany. Mety taloha ianao efa navita ohatry ny hoe nanangan-javatra angamba amin'ny fiainanao, mety navita trano, mety nanangana orinasa, mety nanangana tsy haiko fiaina-tokantrano, mety nanangana zavatra maro ianao tamin'ny fiainanao, navita zavatra maro ianao amin'ny fiainanao izay saorana amin'Andriamanitra izany, ary mila fantatrao fa avy amin'Andriamanitra izay. Fa eto ny teboka ozy izy hoe anisoanao mihoatra ny tany amin'ny andohanao. Azay mahatonga antsika miresaka ny lohahevitra ity satria fataro fa ny fiainanao tsy voatery hoe tamin'iny ihany ianao nahita zava-tsoa. Misy mankola indraindray amin'ny fiainana ohatry ny hoe zavatra indray mandeha nandalo tao amin'ny fiainana, izany hoe mba nahita zava-tsoa, mba nahita zavatra tsara, ohatry ny hoe indray mandeha fotsiny tsy miverimberina foana fa hoe mba indray mandeha na indroa fara-fahabetsany mba nahita an'izany hoe tena hoe olona naniso ohatry ny hoe zavatra ngeza be tamin'ny fiainany, izay nanamarika ngeza be tamin'ny fiainany. Fa eto amin'ity teboka ity dia te-hamporisika anao satria amin'io sabotsy io isika indrindrintsika vehivavy dia manana lohahevitra an'io hoe Andriamanitra hanisoanao mihoatra ny taloha, ary mino fa miainga amin'io fotoana io dia akarin'Andriamanitra tena tsy hoe fito eny na folo eny na mety hoe 20 eny fa mety tena hiakatra avy 100 eny araka ny teny baiboly hampitombo anareo anarivoneny eny Andriamanitra. Izay tsy ampozinao mihitsy ny zavatra hitranga satria ny antony tsotra, Andriamanitra ilay anisan'ny loharano-tsoa amin'ny fiainana afaka manisy zava-tsoa amin'ny fiainanao, manao zava-tsoa amin'ny fiainanao mihoatra n'izay fahitanao hatramin'izay. Baiboly milaza fa ny fameza-tsoa rehetra dia avy amin'Andriamanitra, midina avy amin'ny rain'ny voninahitra, midina avy amin'Andriamanitra. Dikan'izany zava-tsoa rehetra amin'ny fiainanao tsy resaka hoe satria sendra hoe mba tsara chance ianao na tian'olona ianao na koa ianao mahafinaritra na be diplôma na tsara tarehy na tsy fantatra izay mety fijerenao ny tenanao izay eritreretinao hanananao tsara, fa matoa ny zava-tsoa irotsaka aminao dia satria ny zava-tsoa rehetra dia avy amin'Andriamanitra, dia Andriamanitra mame azy ianao. Tadio fa ny zavatra rehetra tsara rehetra ilainao dia tsy mbola lozanao, tsy mbola lozanao izany hoe tiako tenena hoe tsy efa hita ny fiainanao tany amin'ny taloha ary efa nilozanao ka ozy ianao hoe votitrahako, fa ny zava-tsoa rehetra ilainao dia mbola miandry ianao ny ankehitriny sy ny amin'ny ho avy. Dia an'izany mbola tsy tara ianao, mbola tsy taona ohatry ny hoe eritreretinao dia efa tara loatra efa tsy amin'izany intsony angambany ahako, efa ohatry ny amin'ny resaka tokantranonao dia mieritreritra hoe efa tsy taona an'izany intsony fa dia aleo fotsiny amin'izao fa efa mieritreritra hampalehibe zaza dia izay ohatrany. Fa eto ny teboka mbola tsy tara ianao mbola afaka holanianao ny fiadanana ny andronao. Mahafinaritra amin'ity Andriamanitra ity dia ozy izy ny baiboly hoe ozy izy hoe Davida miteny ozy hoe ampitomboanao ozy izy ny hevitrao sy ny fisainanao mikasika anay Andriamanitra, hamaroanao tahaka ny fasika izy ary ino izy tsy tambo isaina. Dikan'izany dia izao raha afaka manisa fasika ianao na ataoko hoe eran'ny sotro kely ary dia tena mety hoe afaka voisanao ny asan'Andriamanitra ny fiainanao, fa ozy hamaroanao tahaka ny fasika. Dikan'izany mamelahy teny ianao fa mbola tsy tena nahita ny tena tokony hitanao ianao,
mbola maro ny zavatsoa tokony mbola iainanao mety betsaka angamba fahoriana lalovanao ary indraindray tetsintsony ianao angambany ary tady tsintsony angamba fa mbola izy zavatsoa ve avoaka n'ity fiainako ity mbola izy zavatsoa ve hitranga amin'ity fiainako ity fa te aprisika anao ary mbola te ampanantenanao miainga amin'ny ten'Andriamanitra ino fa mbola be dehibe ny zavatsoa mbola ho afaka horaisinao azay no tiako anasananao ao anatin'io fotoana izay asabotsy fa 7 volana oktobra ho avy izao etsy amin'ny Palais des Sports Mahamasina izay raha antsika vehivavy rehetra manomboka amin'ny 3 ora ka hatramin'ny 10 ora izay fotoana izay hanisoanao mihoatra ny taloha Andriamanitra. Eny fandarantsika moa tapitra sady fa dia mametraka veloma finaritra anao ary te ampatsiahanao fa mbola misy tombavaka tsika mandrapatonga an'izay fotoana ny famarana fito alahady izay etsy amin'ny raiky sasiritsy Andohanalakely misy fidirana eny be dehibe maraina amin'ny 9 amin'ny fito sasany amin'ny 7 amin'ny 10 ora sasany raha toa ianao tia teny anglisy dia ao amin'ny ritsao raiky sao azafady amin'ny 12 sasany misy fotoana teny anglisy ary tia teny frantsay ianao dia ao amin'ny ritsao koa misy amin'ny 12 sasany ary raha ohatra ny hoe tanora ianao dia asaiko manokana amin'ny 2 ora sasany ao amin'ny rex ary raha ohatra ianao tia hampandroso kokoa amin'ny fiainatokantranonao misy koa amin'ny 2 sasany fitoam-bavaka ao amin'ny ritsao fa natokana ho an'ny couple rehetra izay aminoko fa tena hanampy amin'ny fiainatokantranonao na ianao raha lehilahy na ianao raha vehivavy. Ary ny ariva fotoana miracle spécial etsy Tanjombato moa dia te ikmainy marika anao fa misy tombavaka koa eny isaky ny alahady izay resantsika an'izay fito alahady izay miresaka fahamezan'Andriamanitra amin'ny 9 ora sasany fidirana voalohany amin'ny 20 sasany fidirana faharoa amin'ny 10 ora sasany fidirana fahatelo amin'ny 2 sasany koa eny misy fotoana ny couple ary amin'ny 2 sasany fotoana miracle spécial izay inoko fa fotoana tena tsara be izay andraisanao fahasoavana avy amin'Andriamanitra izany vony zay karakaranao sy andrainao am-pifaliana sy ny fitiavana ary mariako fa kanavaka n'izany izy io misokatra ho andrehetra ary tsisy vidim-pidirana. Nisandray slogan ao tanatin'ny fiangonana dia tsotra tsy mitory tsisy proof zay ary tsy afaka ny tsiova ny fiainanao. Izay ny fandarantsika fa dia mametraka velomana no finaritra ny tenako Révérend Fara Andrenarivo niaraka taminao tao anatin'izao fandaran'izao. Samy mitombo fahasoavana tompoko.